Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Ny fizotra kristianina. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny faha 12. Ary farany rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitomboanareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didiny nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadinareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra zay hahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy, amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa zay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany. Fa ny Tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra zany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona, fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandà dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia. Nefa mananatra anareo ihany zahay, rahalahy, mba hitombo bebe kokoa, ary mba ho kendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo, ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidianay anareo, mba handehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany, ary mba tsy hananjava mahory ianareo. Fanambarana momba ny fampiakarana ny Eglizy. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra, ny andininy 17 hatramin'ny 18. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo, rahalahy, ny amin'izay mody mandry, mba tsy halahelovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana. Fa rainotsika fa efa maty Jesosy, sady efa nitsangana indray, de toy izany koa no hitondran'Andriamanitra zay efa nody mandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Mafantatra mitsahatreo antratranao, zahay de manana anao, ho namanao mampianatra, mambery se sosiony fitiavanao, misitraka miadanana miabeny fasoavanao, mankafi bivokatra entiny fahafatesanao. Edenacetikizahay satria anao miandry anay, ny fonao ty mamonjy atray, de tena tsy mivadika. Mambery se sosiony fitiavanao, nampidina anao tety hitatire undrinao, ka
toetra eo an-tandrina fasoavanao mameno anay ka fantatrao ny tsirairay ianao mitarika anay ho ao an-trano an-danitra mameri jesosy fitiavanao tinao ambaranay ianao reo zavatra mandroanay tinao avela heloka sy ho sitrany izahay